lehibe indray no hoe tinay miarabantsika rehetra ny amin'ity zoma hariva ity a ianao mpanaraka tsy tapaka ny fandarana ary ianao ihany koa vao zao manaraka ity fandarana ity dia faly be mihitsy izay manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo a ary manentana anao mba hanaraka ity fandarana ity hatramin'ny farany satria matoka fa fitahinao anao ny fanarahanao ity fandarana ity iaraka hivavaka ary tsika metraka an'ity fotoana ity eo an-tanan'i Jesosy a Ray masina tsara indrindra ray neta amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao makasitraka anao zay satria mbola famindrapo avy aminao Jesosy nanananay ity fotoana ity indray apetraka eo am-pelantananao Jesosy ny fiderana zay hoentinay eto a fanirinay dia mba olona kasitrahana eo masonao izay raha hideranao ankalaza ny atsaranao androany satria mahafinaritra loatra no mideranao Andriamanitra ka amin'ity anio ity tompo dia tahion'ny tsirairay avy manjo izao fandarana izao ataovy tena tsapany any anatin'ny fony any anatin'ny atlaliny any Jesosy hoe tena tsara tokoa ianao ary tena hoe mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana tokoa ianao Andriamanitra ka ny amin'ity andro an'ity fanirinay Jesosy ao anatin'izao fandarana izao hoe atsapa hitanana nyzany fahatsarahanao zany tsirairay avy manaraka ity fandarana ity hatramin'ny farany amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany aleluia aleluia amen androany dia ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra isika ka manentana anao amin'ny alalan'ity teny soratra masina anankiray ity no entiko anapaherezana anao hoe ao Marka 10:29 milaza toy izao hoe tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra tena tsara ny Andriamanitra tomponao io ary mino fa tsy afaka nilaza mihitsy ianao hoe mbola tsy nahatsapy izany fahatsaran'Andriamanitra zany ary ama-Andriamanitra tsara anazy dia mpanao tsara koa izy tena mpanao tsara izy satria jereo fotsiny zavatra asan'ny tanana nataony tena izy mihitsy nefa loharan'ny fahatsarana ary amin'ity hariva ity raha hira fiterana eto izay dia misy teny soratra masina ao amin'ny Salamo fa 5:30 milaza toy izao hoe miderahany Jehova fa tsara izy mankalazany ianarany fa mahafinaritra izany dahory tsika hiaraka hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ity hira ity hoe tsara ny tompo isanandro isanandro. Feno anao ny tontolo andro fa soranao manarakisanao irao feno firambaovaoao andiao ilaza hoe tsara anao fa tsara ny tu fa tsara eu accanto isanao mi tapu nena ku isanao that's que ela que vai irau vem firamba andia ilaza wesara now sala di tu Sarah,
Utsapanao zany fatsaran'Andriamanitra izany dia azo atao hoe androany fotsiny fa ho le teny teo ho le hira teo hoe isan'andro mihitsy dia tsara Andriamanitra ary oka ianao tena resy lahatra androany ianao raha hira fiderana ho azy ianao hoe tsara izy dia ozy izy ny mpanao salama amin'ny faefatra amin'ny telopolo ao andininy fahavalo hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova ary sambatra izay olona mialaka aminy dia androany ndao tsika mbola hiara entana dia mety ao anatin'ny tsy fahasalamana ve ianao zao mijerenay mety hoe ao anatin'ny olana ve ianao amin'izao fotoan'izao manentana anao za atsanony adonoy izany fa andao hiaraka hidery sika androany hoe tsara Jehova andramoka izao fa tsara Jehova. Jehovah
tena lehibe n'andriamanitsika ary noho n'izany fahatsarany dia tena mendrika nomena voninahitra izy amin'ny alalan'izany fahatsarany zany ilay Andriamanitra tompony fahatsarana. Andeontsika mbola hiaraka ikoaka ary tena manentana anao naizanaiza toerana misy anao dia androany dao manentana anao anetry ny tenanao meo voninahitra meo aja ilay Andriamanitra tompony fahatsarana. Tena tsara izy satria atsoatsotsony zao tsika dia ankalazana izany hoe fetin'ny Paska. Tena zero eny atsaraan'Andriamanitra fa tena nanao fitiavana tena lehibe tamiko sy taminao izy na fony ny zanan'ilay tokana satria raha ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy niaverin'ny ratsy fanahy zany fa tena niavonjy tsika mianakavy tsika rehetra tsisy akanavaka no sitrapony dia zereo amin'izany ny fahatsarana tsy hamelanao oro zany izy fa tena hoe niampiadana anao foana no sitrany niampiadana anao foana ka raha ao anatin'ny fakiviny ianao zao tsara Jehova. Andaontsika androany mbola hidera, andaontsika mbola iankoaka. Ozy izy ny mpanao salamy ihany koa, mpanao salamy foana no miteny satria ao dia tena maro mihitsy milaza fa tsara Jehova. Ao mpanao salamy ao 700 dia ny amin'ny voalohany tena manao hoe miderahany Jehova fa tsara izy ary mandrakizay ny famondrapony. Ianao zany amin'izao fotoana izao raha ao anatin'ny fotoana mety hoe ambohifohy ianao miverena dia nizao fa tsara Andriamanitra mbola manome famondrapo anao izy. Ny olombelona mety hoe mitsara anao dia ozy izy hoe tena ratsy ianao tsy mendrika anao koa noho izany paradisa zany fa za te ilaza aminao androany mandrakizay ny famondrapon'Andriamanitra hararao dia nizao fa mbola tsy tara ianao ary ao anatin'ity fotoana ity dia mbola manentana antsika rehetra hoe ndao iankoaka eo anatrehany anambaro izany fahatsarana izany. Akipino maso ny nofinao na aiza misy anao dia andaontsika hiaiky androany hoe tena tsara ianao Andriamanitra, tena tsara ianao sady mpanao tsara. Iza tokoa moa no azoarina aminao miankoika eto anatrehany zahay Jesosy. Alleluia. Tena ampiay ampitoko zay vitanao sy niatsaranao afapoao ny amfitiavanao sisi suasu wajinaminao nyatsaranao dinamsyai hampituku zai vitanao si nyatsaranao afapuau hamfi
iza no azo arina aminao tsisy toana fa tsara ianao fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao Patsarany Andriamanitsika zao rehetra izao iry Haleluia ho anao Banja Ny andanitra iteranao Patsarany Andriamanitsika zao rehetra izao iry Haleluia ho anao Banja Ny andanitra iteranao Patsarany Andriamanitsika zao rehetra izao iry Haleluia ho anao Banja iteranao Patsarany Andriamanitsika zao rehetra izao iry Haleluia ho anao Banja Tsara indrindra ianao Tirainay masino Feno voninay Trany fiandriananao Ka nilapanao Amirapiratra Ipantsina ny hatsaranao zahay Ipantsina ny hatsaranao zahay Tsara indrindra ianao Iranay masino Feno voninay Trany fiandriananao Ka nilapanao Mamirapiratra Ipantsina ny hatsaranao zahay Ipantsina ny hatsaranao zahay Ipantsina ny hatsaranao zahay
mankasitraka Jesosy mankasitraka ny amin'ny fahatsaranao satria tsy nanana izao fotoana izao zahay raha tsy teo tompo ny famindraponao sy ny fahatsaranao mankasitraka anao zay Jesosy mankasitraka anao zay fanamasina mankasitraka anao zay raha eo fa tena Andriamanitra lehibe tokoa ianao no tsy misy azo arina aminao mankasitraka Jesosy misaotra anao zay ny amin'ity androany ity mankasitraka anao zay Jesosy amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany alleluia alleluia amen ye dia isaorantsika an' Jesosy isaorantsika an'Andriamanitra eny isaorantsika amin'ny fanamasina ny fotoana teto matoka fa ao amin'ny fotoana manaraka dia mbola anaraka ity fandarana ity ianao ary ao anatin'ity fandarana ity dia te ilaza aminao hoe manana fanovam-piainana mahagaga homanina anao Jesosy ary matoka fa amin'ny alalan'ny fiderana sy amin'ny fiankofana izay ataonao isaky ny azomato izao dia anana farany herinandro miavaka ianao satria natokanao an'Andriamanitra zany anana farany herinandro tsy tahaka ny fananany sasany hoe lasa mandeha tseroa mitady ny fafinaretana sy izay maso fa ny anao kosa tato amin'i Jesosy mino fa tsy hita rehetrarehetra Andriamanitra hijerenao manokana ny amin'ity zoma rehefa ity dia mirary farany herinandro tsara be ho antsika izay ary azadino fa misy ihany koa ny fotoam-bavaka izay ahafahanao miaraka manompo miaraka aminay ny isaky ny fotoana lahady misy fotoana indimy ao ny fotoana fidirana voalohany dia ny amin'ny enina ka hatramin'ny valo eo ihany koa ny fotoana amin'ny valo ka hatramin'ny folo ary misy ihany koa ny amin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ary ny tapany arivo izay efa ho avy Jesosy ho mpanompony dia tena mila ihany koa tsika tsy mahafony fiara-miangona fa farafakeliny takian' Jesosy aminao anatin'ny dia anankiray dia ny fiverenanao mba nivavaka mamonjy fiverom-bavaka anankiroa misy zany fidirana ariva iarahanao amin'ny fiangonana refi fohy be eto amin'ny androndra kely ny amin'ny 12 ka hatramin'ny roa ary ny amin'ny roa ka hatramin'ny efatra manentana anao zay satria efa tena ho avy tokoa Jesosy ka mila tena mandroso tsika amin'ny fampona mila tena mirehatra tsika ary mafana fo satria izay ny tediavin'i Jesosy amintsika dia mankasitraka antsika rehetra niaraka taminay teto nankalazan'Andriamanitra na ny eo ny fahatsarany dia ho amin'ny zoma manaraka toy izao indray tahian' Jesosy toy olontsika rehetra